araka ny hitantsika tamin'ny sary teo dia lanonana fankalazana ny 5 taona ny iorenan'ny trano fisakafoana Lokombavaty Ambodiady Ambohimanarina ny hitantsika tao anatin'ny sary iny ko ialanatsina mifadison'ny sary efa vonona kosa ny sary mahakasika ny fanampiana izay nomendreo fikambanana ireo trapoina teo amin'ny fokotany atsalovana tetsy tamin'ny menaka andeha arahantsika ary fanampiana maro samihafa nahitana fanitso fandrinana vilany kitina fitaovam-pianarana boakare savony sy lambalay no azon'ireo traboina vokatry ny aitrano etsy Antsalovana izay nitranga ny volana septambra lasa teo ny fikambanana mandany 50 taona vaovao na FMDV sy ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany no nanolotra ireo fanampiana. Misy fanomesana fiaraha-miasa mendy avy amin'ny FMDV sy ny service humanitaire amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ny olo-masina amin'ny andro farany fanampiana amin'ireo fianakaviana tokantrano empolo zany fanampiana amin'izy ireo mba ahafahana mba manampy amin'izy ireo maro tokoa ny zavatra mena zany. Empolo tokantrano no tena victime an'ilay aitrano dia ny fomba nizaranay an'ilay izy indray araky ny ankety efa natao dia misy manana zaza mianatra, misy manana zaza latsaky ny 2 taona ka ho an'ireo olona tokantrano manana zaza mianatra dia nomena fitaovam-pianarana kit scolaire complet mihitsy zareo ho an'ny isa arakaraky ny isan'ny zaza mianatra ao anatin'ireo tokantrano zany hoe raha nisy zaza efatra tao anatin'ny tokantrano anankiray mianatra dia nahazo fitaovam-pianarana kit scolaire complet ho ana zaza efatra izy zany samy manany azy dia ho an'ny zazakely indray izay latsaky ny 2 taona dia nomena fitaovan-jazakely mbola sy natafatsangana ny trano tokoa ny akamaroan'ireo traboina noho ny tsy fahampiany enti-manana. Naovana trano toerana fa zay tena mbola tsisy trano toerana eo amin'ilay trano namay azy anay le tany dia mbola tsisy olana aloha zany mbola tsisy anona mihitsy nanadidy io zay dia mbola nandatsaka biriky fa kenin'olona tsara fa eo ihany zay nanao an'ilay trano. Nilaza ireo tsara sitrapo ho fahiroso amin'ny fanaraha-maso ny fampiasana ireo fanampiana nozaraina so misy mivarotra izany fanampiana zany.